Faly miaraka amintsika hatrany ao anatin'izao fampahirezana izao. Vavaka isika, Jehovah'Andriamanitra iray, tsy mitsahatra ny misaotra no mandrakariva izahay no ny zava-miafina izay asehoanao aminay isan'andro isan'andro. Tsapanay ankehitriny ny halehiben'ny fitiavanao ary ny fahafatesan'i Jesosy tamin'ny andro Pasika, faratapon'ny fitiavana izay nasehonao ny zanak'olombelona ary farafialanao nenina taminay, mbola mahatonga anao mbola miteny dia ny fanahy izay fanaovitsako tamin'ny andro Pentekosta mazava sainanay hatrany mba hahafantarinay ny marina. Tenena Jehovah fa meno ny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva. Tamin'ny farantsika dia niresaka ny fampivavahana efatra hitantsika tany amin'ny Levitikos 7:20 izay nitomboka tamin'ny fitandremana ny sabata araka ny tenin'i Jehovah. Ary manaraka an'io fampivavahana izay tanterahana io dia misy ny andro firavoravoana anankitelo izay tsy maintsy andalovana, ary ny fitambaran'ireo fampivavahana no mamaritra ny dingan'ny famonjena soritan'Andriamanitra izay hazavaina mandra-pahatonga ny vanim-potoana ialantsika ty amin'ity zao tontolo izao ty mba hananantsika fanantenana ny amin'ny farany. Tsy maintsy andalovana izy ireo mahatonga antsika niresaka hoe eo amin'ny Pasika ny fiaingana, fitombohan'ny dia izorana amin'ny lalan'ny famonjena. Io Pasika io no nanoloran'i Kristy ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana, ny soloeloko an'ity zao tontolo izao ty mitondra fanafahana ho an'izao tontolo izao. Mety hafahafa amintsika ny mandre fa rehefa maty Jesosy tamin'ny 20 volana Nisana, izao tontolo izao afaka na mino na tsy mino. Hoana ny mahafaka azy? Ny atao hoe olona afaka manao izay tiana atao. Dia misy tombonandro nomen'Andriamanitra ny olona tsiraray avy. Ao anatin'izay tombonandro mpahavelomana iainany tsiraray avy izay no izan'Andriamanitra toetra ny olona ny amin'ny fanafahana izay nataony tamin'ny alalan'i Jesosy, ka miankina amin'ny lalina izay izorana ny tsy maintsy hiafarany. Ary izay no mahatsara ny ahafantarantsika ny fitombohan'ny dia nanomboka tamin'ny Pasika. Kanefa ilay Pasika ozintsika tsy ady hevitra lava intsony tsika dia fahatsiarovana ny fahafatesan'i Jesosy Kristy. Tsy mijanona hatreo, tsy fiafaran'ny dia fa fitombohany. Ny Pasika tsy midika fa efa voavonjy isika fa ny famonjena no efa vita, fa mbola misy lalina soritana, ka raha mizotra amin'izay lalana soritan'Andriamanitra izay tsika, zay vao ho vonjena. Mba hahafahantsika ho tonga amin'izay famonjena izay dia tsy maintsy miainga eo amin'ilay toerana izay nasain'Andriamanitra ny haingana, miala amin'ny tany Egipta mandeha amin'ity ho any amin'ny tany Kanana. Misy zavatra tsy maintsy hafoy, ka raha ny hainga dia misy lalina tsy maintsy lalovana ihany koa. Dia fitenina amin'ilay andro firavoravoana telo: Pasika, Pentekosta ary ny andro fanavotana. Pasika tamin'ny volana Nisana, 14 volana Nisana. Pentekosta izay nazavaintsika tamin'ny farany amin'ny 9 volana Sivanina tamin'ny 2 Juin. Ary ny andro fanavotana, fitoerana amin'ny tranon'Rotsakazo, fitsofana trompetra amin'ny volana 17 araka ny fanasan'andro ara-baiboly no hitandremana an'izany. Rehefa azon'ny kristianina ny zavatra tian'Andriamanitra ampitaina ao anatin'ireo andro firavoravoana telo ireo, izay vao mahita mangirana izy ny amin'ny lalam-pamonjena izay soritany mba hanana ny hery hizotra manaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Noho izany zany tsy maintsy eo amin'ny toerana iray no miainga, toerana iray ny vatanana. Kanefa ny zavatra mitranga ozintsika dia samy manana ny toerana ny hainganiny ny tsiraray avy eo anivon'ny fivavahana, ary eo no hitandremantsika. Ary tamin'ny farany moa tsika dia niresaka mazava tsara hoe tsy handeha hifanometsina
manoloana ny fahaditsokevitra zay raisiny fa tahaka ny tenin'ny Paoly apôstôly zay efa novakintsika no ampidianantsika sy anohizantsika ny fampahirezana indray zay hitantsika tany amin'ny Filipianina toko voalohany 5:15 ka hatramin'ny 7:20, fialonana sy fifanderana aza no itorian'ny sasany an'i Kristy, fifaliana kosa ny an'ny sasany, fitiavana ny an'ny sasany satria fantany fa voatendro mpanafatsy ny filazantsara, fifambaintaniana kosa no itorian'ny sasany an'i Kristy, fa tsy mba fo madio fa mihevitra hanampy fahoriana ny fivatorako, aonary no izy afa-tsy zao izy amin'ny atao rehetra na amin'ny fiatsaram-belatsy na marina de Kristy toriany ary mifaly am'izany aho, iny mbola hifaly ihany aho. Na inona mety fahaditsokevitra manoloana ny farisian-dahatra mahakasika ny soratra masina raha mbola Jesosy no toriany de mbola misy ny fanantenana, satria raha tena hikatsaka amin'ny famonjena tokoa ny olona tsy maintsy tafaverina ho amin'ny marina izy, ary tsy maintsy zay nambaran'i Jesosy no tsy maintsy ankatoaviny, fa tsisy olona zany hoe andeha ka tena hitady ny famonjena ka hiziriziry amin'ny zavatra tsy nambaran'i Jesosy, fa tsy maintsy mitodika mandrakariva izy miondrika ao anatin'ny soratra masina ary ao no ahitany ny lala marina zay mitondra amin'ny famonjena. Pentekosta ny resahantsika. Ny Pentekosta tsy hoe rehefa afaka le andro fahatserovana ny latsan'ny fanamasina de mijanona hatreo ny fanazavana, fa be dia be ny zavatra tsara ho fantatra mahakasika ny Pentekosta zay vanim-potoana na ny rahan'i Jesosy ny fanamasina nirotsaka tamin'ny mpianatra tamin'izany vanim-potoana zany, tsarovatsika amin'izao andro faran'izao. Mialohan'ny hafatesan'i Jesosy de niresaka tamin'ny mpianatra izy ary teny fikasana nomeny de miloha, fa tsy hoe efa tsy hita intsony izy de tonga tapoka ny fanahy, fa raha zay ny zavatra mitranga tsy ho azo ny olona mihitsy manahoana tokoa zany fanahy zany, inona no asany, fa milohan'izay ialany isarahany amin'ny mpianatra andalo fahafatesana de efa niteny izy ny Jaona toko 6:12, Jaona toko 6:12 de ny 7 ka hatramin'ny 12, fa izao milaza ny marina aminareo izy mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy ala de tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra, fa raha andeha de irahako ho aty aminareo izy. Ao anatin'ny antombotra ny vanim-potoana zay nahafatesan'i Jesosy de nilaza ny zavatra ho tanterahany izy, kanefa tsy ho avy mihitsy ny mpananatra, zany hoe tsy hirotsaka ao anatin'le mpianatra mihitsy ny fanahy masina, zany hoe tena tsy sokatra mihitsy zany ny sain'ny mpianatra raha tsy Jesosy mihitsy no tafasaraka aminy, satria raha mbola mahita an'i Jesosy eo izy de tsy te hafantatra mihitsy satria eo Jesosy de tsy mampanenina azy mihitsy zay zavatra hitranga, fa mentehatra fotsiny am'le hita maso sy azo tsapahi-tanana, fa fandraisan'i Jesosy fanapaha-kevitra hiala tsy araka ny mpianatra mba hahatonga azy ireo hisaintsaina ka hanadiady hanakatra ny zavatra nambaran'i Jesosy hatramin'izay. Talohan'ny fahafatesany io ary ny fialana voalohany ozy sika zay nazavaitsika de ny fahafatesany, fa raha andeha ozy de irahako aty aminareo izy, andeha ho aiza voalohany indrindra, andeha ho any amin'ny fahafatesany, kanefa zay fahafatesan'i Jesosy zay tsy mahatazona azy ny fasana, fa afaka telona atao aorianan'izay izy de nitsangana, kanefa raha maty Jesosy any zavatra nitranga tsy mbola nirotsaka ny fanahy. Noho izany zany tsy le fahafatesany fotsiny zany no mahatonga an' Jesosy hiteny hoe raha tsy ala de tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra, fa misy ihany koa famarinana hafa, ary raha tonga izy ozy de apeaka izao tontolo zao ny fahotana sy ny famarinana ary ny fitsarana, zany hoe milohan'izay ahatongavany io fanahy io de naseho an' Jesosy ny famantarana, ary io nefa tsy tsapan'ny olona, mangataka ny fanahy masina ny olona tsy fa tsy malala ny famantarana hoe rehefa mirotsaka ao anatiko ny fanahy de inona ny famantarana, manaraka zay fanahy ao anatiko zay. Io tsy ny andro ho tonga ny fanahy masina zany vao teo ny olona voagaga hoe aiza ohatran'izany zany irotsahan'ny fanahy zany, fa matoa Jesosy ny teny de miloha hoe ireo ny famantarana, de mba ahafahan'ny olona mizaha toetra tsara ny fanahy zay raisiny hoe tena fanava amin'Andriamanitra marina ve sa tsia. Voalohany indrindra araka ny resahantsika hoe ny Pentekosta de 50 andro aorianan'ny Pasika,
ara-baiboly ny faefatra amby folon'ny volana nisanina. De rehefa tena jerevana araky ny fanisan'andro ara-baiboly de hatram'izay de ny fahenina ny volana sivanina na ny fahenina ny volana fahatelo amin'ny fanisan'andro ara-baiboly no mirotsaka io fanahy io. De zay ny famantarana oviana le fanahy no mirotsaka ary lalàna tsy maintsy ho tanterahana mandrakizay nefa zay le andro firavoravoana ny pentecoste zay. De eo aloha no izahana toetra andro inona no nitrotsahan'le fa tao anatika. Ka raha vo ijery tsika hoe oviana nirotsaka ny fanahy de tsy maintsy ny départ ny fanombohana tsy maintsy mijery ny pasika aloha vo fantatrao hoe teto no nirotsaka ny fanahy. Tantara misy zany asaina tsarovana zany ary nidikanao tsarovana mba hahatonga ny olona hiverina ao amin'ny loniny ka hankatoy zay voalaza ny soratra masina. De nefa nisy famantarana telo no lazain'i Jesosy ato. Raha tonga izy famantarana voalohany apiaika zao tontolo zao ny fahotany. Famantarana faharoa ny famarinana apiaika zao tontolo zao ny famarinana, ary ny famantarana fahatelo apiaika zao tontolo zao ny fitsarana. De ny tsinjarain'i Jesosy Kristy zay le famantarana telo zay. Ny fahotana ozy ny andininy fasivy satria tsy mino ahy izy. Raha vao mirosaka ny fanahy zany de ny zavatra tokony ho tsapan'ny olona de zao mampibaribary ny fandosona ataon'ny olona io fanahy io rehefa tonga hatonga ny olona andady hibaboka hifona hiala amin'ny fahotany hiala amin'ny fahadisokeviny. De eo no mahatonga antsika miresaka hoe manahoana le famarinana teny soratra masina. Ka tena tsapantsika ve fa nirotsaka tokoa ny fanahy masina satria mandalo pentecoste tsika de niala tam'le foto-kevitra diso etsika. Satria raha vao miresaka pentecoste de tsy maintsy miala avoarian'ny pasika mandrakariva. Fa raha vao tsy niala tamin'ny faefatra amby folo ny volana nisanina de zao le fiaingana tsy tao am'le tokony ny aingana fa tany amin'ny toeran-kafa no ny ainga. Ary raha vao tany amin'ny toeran-kafa de tsy arak'le andro koa zay tendren'ny olona fa arak'le vanim-potoana voatendrin'Andriamanitra amin'ny fotoana voatendrin'Andriamanitra. Ka raha ny ainga tao amin'ny faefatra amby folo ny volana nisanina de zao tsy maintsy tonga am'le fahenina ny volana sivanina zay ny pentecoste. Fa raha vao diso ny fiainganao de tsy maintsy diso koa io andro irotsahan'ny fanahy io. De tsika tsy hijery tsony hoe inona ny zavatra hitranga fa ny fanahy io raha vao mirosaka de zao manokatra ny saina mampanahin'ny olona ahafantarany ny fahotana. Satria raha miteny izy hoe ny fahotana satria tsy mino ahy izy, raha tonga izy apiaiky zao tontolo zao ny fahotana ao anatin'ity zao tontolo zao ty. Tsy tokony anilika sika hoe ny olona tsy mivavaka fa ao anatin'ity zao tontolo zao ty na ny kristianina aza rehetra de ao anatin'ity zao tontolo zao ty. Ka raha mirotsaka voalohany indrindra tsy maintsy tsika kristianina teny voalohany hatongavana zany teny zany. Fa raha zao tontolo zao tsy malala izy fa rehefa tonga io fanahy io de ny kristianina aloha voalohany indrindra ny tokony hisokatra ny masom-panahy inona le fahadisoana iainany de mandray fanapahan-kevitra miala am'izay fahadisoana zay. Fa raha vao tsy miala am'izay de midikany tsy mino izy zany, tsy mino ny famarinana indray. Zay ny faharoa, ny famarinana zay le famantarana faharoa satria makany am'ray aho tsy vitan'le hoe maty fotsiny Jesosy fa nitsangana izy. Fa raha nitsangana koa izy de zao tsy hiaraka hitoetra ny mpianatra ntsony fa andeha tsy ho hitany ntsony hiverina any amin'ny fanjakany lanitra. Ary misy antony ngezabe ny anton'izay zavatra zay mba ndraisy lahatra ny mpianatra ny Andriamanitra zay ivavahana tsy hita maso tsy azo tsapain-tanana kanefa misy. Satria hatram'izay na ny fandraisana ny Jesosy tonga tety amin'ity zao tontolo zao ty ary na diso hevitra ny mpianatra ary na diso hevitra ny kristianina mandraka dimy androany. Satria tonga nofo Jesosy nazavaintsika zany teto de le nofo hita iny no heverin'ny olona fa Andriamanitra de lasa nivavaka tamin'Andriamanitra hita maso sy azo tsapain-tanana ny olona. Tsy verenantsika lava intsony fanazavana fa iny nofo zay tonga tety amin'ity zao tontolo zao ty
de taka ny trano ny toeran'le fanahy maandriamanitra. Iny nofo iny nanam-piantohana fa le fanahin'andriamanitra mitoetra tao anatin'le nofo efa nisy hatram'izay. Le olona nefa mivavaka tam'le nofo nanam-piantohana mety maty fa nanjary adin'ny olona fa Andriamanitra de fanahy, ny dikan'Andriamanitra de fanahy, tsy hita maso, tsy azo tsapahi-tanana ary no amafitsiny Jehovah zany. Ny amin'ny didy faharoa tsy hanaovana sarin-javatra voasikotra. De diso hevitra avokoa ny ankamaroan'ny kristianina rehetra, tsy misy afa-tsy ny fanahy masina zay mirotsaka nefa no ahatsapan'ny olona ny fahadsoa-kevitra. Diso aloha vanim-potoana ny Pentecoste, satria tsy tsapan'ny olona ny fahotany hoe tsy mino izy, tsy anaiky mihitsy izy iziriziry milasatra fototra. Diso koa ny fandraisany an'io Andriamanitra io, satria lasa mifototra tamin'ny Andriamanitra hita maso sy azo tsapahi-tany. Ary ny ankamaroan'ny kristianina mety tsy nanao sary sikotra amin'ny vatana fa rehefa mivavaka de zao saiky le tarehan'ny olona hitany amin'ny filimana no miverina ao an-tsain'ny olona fa vetavetana eo anatrehan'i Jehovah zany. Rehefa mivavaka amin'Andriamanitra de mivavaka amin'ny tsy hita maso sy tsy azo tsapahi-tanany. Ary ny famantarana fahatelo rehefa mirotsaka io fanahy io de hoe ny andrinany zao de ny fitsarana, satria ny andrinany zao tontolo zao de efa voazara tokony hiteraka fanantenana ao anatin'ny olona, fa le fangejana fanandevozana nataon'ny Satana hatram'izay vokatry ny tsy fahafantarana any Jesosy maty, vokatry ny tsy fahafantarana ny fanahy zay mirotsaka de nanjary lasa nandevozy ny fahotana izy, nandevozy ny fahazaran-dratsy izy, nandevozy ny fitopoten'ny fantatra amin'ny famarinana izy, nandevozy ny fombafomba-piangonana tsy mari-pototra ara-tsoratra masina izy. Fa raha vao mirotsaka ny fanahy de velim-panantenana, satria ny fitaka nataon'ny devoly rehetra resy noho ny amin'i Jesosy Kristy. Satria vao miresaka fahafatesan'i Jesosy Kristy de inona ny vokany? Misy raha latsaka angetao e. Ary tany amin'ny Exodosy ndra de famantarana eo amin'ny trano zay toerinareo raha mahita andraha ozy de tsisy loza andriganana anareo, kanefa manana lanja ngezabe io raha io. Vao miresaka raha ianao de tsy maintsy miverina foana ny fahafatesana, de tsy maintsy ho ao an-tsaina mandrakariva le Pasika le fahafatesan'i Jesosy de mipetraka ny Apokalipsy toko 12, Apokalipsy toko 12 de ny 9:12. Ary izy ireo naharesy azy ny amin'ny raha ny zanak'ondro sy ny teny filazana azy, ary tsy nakama amin'ny ainy intsony izy na de ho faty azy. Le raha nanjary nentina nandresy ny asan'ny devoly sy ny fitaka ataon'ny devoly, nahapetraky Jesosy de meloa daholo zany rehetrarehetra zany, satria ho avy ny fanahy mba hahatonga ny olona hisaintsaina, satria misy fanahy roa zay ny asa, de ny fanahin'Andriamanitra sy ny fanahin'ny demonia. Kanefa nampahafantariny Jesosy fa rehefa mirotsaka io fanahy io no famantarana tena izy tokony ho tsapan'ny olona amin'ny andro Pentecoste. Fa tamin'ny vanim-potoana io mbola tsy tsapan'ny mpianatra zany, fa nambara tamin'ny fotsiny teny fikasana. Ary zay no mahatonga antsika hoe tsy maintsy hazavainy zay na de efa nandalo Pentecoste ary tsika, satria mandritra ny androm-piainantsika no entsika hizahan'ny toetra ny fanahy ao anatintsika. Tena le fanahy marina avy amin'Andriamanitra ve sa fanahy mampirehare, sa fanahy te hitompo teny fantatra, sa fanahy tsy mety halahatra. Ary misy lanjany lehibe fa tamin'ny vanim-potoana zay fampiresahan'i Jesosy tamin'ny mpianatra io mbola tsisy azon'ny mpianatra angezany rehetrarehetra zany, kanefa nambarany fotsiny satria mbola ho tadidiny. De raha mamaky tsika ny 12 ka hatramin'ny 13 mbola manana zavatra maro lazaina aminareo ao izy, nefa tsy zakanareo ankehitriny. Zany hoe tsy ho azonareo ny tiany Jesosy, be de be ny zavatra tiako tenenina ozy Jesosy, ka na de hiteny ary mbola tsy tonga ao aminareo ny fanahy de zao tsy ho azonareo mihitsy zany, tsy zakanareo mihitsy. Fa raha tonga kosa ozy ny fanahy famarinana
de io mbola famantarana manaraka hany izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra fa tsy teny ho azy izy ozy a fa zay ho reny de ho lazainy avokoa ary nany zavatra ho avy aza ozy a de ambarany aminareo. Mbola tsy azo ny mpianatra zany fa teneny Jesosy de milo fotsiny mba hoentiny mandiny tena rehefa tonga io vanimpotoana io rehefa mirotsaka ny fanahy tanteraka ave ny zavatra ny teneny Jesosy io ka raha tsy tanteraka io de tokony eritreritra ny olona so de fanahy ny demoniany no mirotsaka ao anatiny fa tsy le fanahin'Andriamanitra, tsy le mpananatra. Ary zay no nahatonga an' Jesosy Kristy na de mbola tsy maty ary izy io de nambarany tamin'ny mpianatra satria fialana anankaroa nresahan' Jesosy teo, fialana fidirana amin'ny fahafatesana tokony ho tsarovana ary zay le fitomboany ty ary ny faharoa manarakarak' zany ny fiakarany any an-danitra zay mbola hoe zava-baovao koa amin'ny mpianatra satria hatram'izay ny mpianatra nge mbola tsy nahita an'izany hoe Andriamanitra ve miaraka taminy miheverina fao mpamonjy maty na kivy azy zay satria tsy tao le fanahy masina kelikely n'iny rehefa nitsangana indray Jesosy niaraka taminy indray fa lasa niakatra tany an-danitra nga mbola nahita an'izany hoe iny fa nisy niakatra tany an-danitra zany ny mpianatra vaovao taminy daholo zany rehetrarehetra zany ary zay no nahatonga an' Jesosy ny teny de mialoha Jaona toko faha 7 de zao ny voasoratra eo ny 5:20 fa raha tonga ny mpananatra zay irahako aminareo avy amindray ozy de ny fanahy fahamarinana zay mivoaka avy amindray de izy no vavolombelona hanambara ary ianareo koa no vavolombelona hanambara satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voaloha zany hoe hatonga ny reto mpianatra reto koa ho vavolombelona hanambaran'izy hanambaran' Jesosy hitory an' Jesosy ary zay de ho hitantsika moa fa rehefa tonga ny andro pentekosta marina ve reo famantarana rehetrarehetra reo fa tsara ho fantatra de mimeloha zay kanefa fanahy nirotsaka tamin'ny andro inona io fanahy fahamarinana io de zay no hoentsika mandiny teny mampahafantaran' Jesosy de mimeloha zany na de mbola tsy takatra ny mpianatra azy mba ho tsapany rehefa tonga tokoa ny vanimpotoana izany toetra ny tenany hoe tena le fanahy marina avy amin'Andriamanitra avy noraisiny satsy de matoko sy mena fa samy mandeda eta ny andray any fanahy tena izy io isika satria raha mbola velonaintsika ao anatin'ny fanafahana fa mbola tsy voafontsy de mbola azo atao miverina amin'ny marina mangataka amin'Andriamanitra mba ho afaka amintsika ny fanahy tsy izy fa le fanahy marina no irotsaka amintsika ary zay keo no ritsika mba tena hanjaka eo anivon'ny firenena satria raha ny firenena iray manontolo ny tafaverina ho amin'ny laoniny ho amin'ny fahamarinana miadany zany firenena zany mangataka mandrakariva voninahitro n'Andriamanitra reriany favaksika misaotra anao Jehovah-Andriamanitra ray ny tena mandray manambara mandrakariva ny marina aminay matoko sy mino izay fa maro ny olonao no tonga ny fantenetena ka indrika eo anatin'ny soratra masina andray fanapahan-kevitra mba hiverina tanteraka ho amin'ny laona satria ianao tompo marika ny amin'ny fiainanay ary tsy maintsy ianao no mampiseho ny voninahitra ao raha hifarana ny tantara tsisy afa-bela tompo fa hitsara ny olona araka ny asany ianao dia nankatahana aminao dia maro sady mihazona ny famonjena ny olona rehetra saotra indrindra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mahavelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ao amintsika mandrakariva.